Ie hanio sabosy roapolo jona enina amby roapolo sy arivo moa anaovana ny valan'resaka ato amin'ny faritra ity a hoentina mankalaza ny fahadimapolo amby zato taona ny nahatonga vavoloana teto amin'ny diosesy Ambositra. Raha ny marimarina koa raha pitso alahady ny tena feno dimapolo amby zato taona ny nahatongavan'ny opéra Gaston de Batsa izay misionera voalohany teto. Fa hoe ity androany ity zany amin'ny hoe farany herinandro azy no safidiana mba ahafahana mamory olona dia any amin'ny fiangonana tsirairay avy any raha pitso a no samy mankalaza sy misaotra an'Andriamanitra amin'izay hoe fahadimapolo amby zato taona izay. Ary ny lamesa voalohany moa dia amin'ny alatsinainy ho avy izao no katroka ny fahadimapolo amby zato taonany. Monsieur Marcel mpahay tantara sy mpampianatra tantara ihany koa eto amin'ny diosesy a dia izy afaka mivoaka. Misaotra ny mampianana ny fitenenana zany ny anjara toeran'ny lahika tao anatin'izay dimapolo amby zato taona nidiran'ny finoana teto amin'ny diosezyn'Ambositra izay zany no anjara toerana amin'ny famelabelarana kevitra izay atao androany zany hoe nanahoana tokoa ny fandraisana anjaran'ny lahika teto anivon'ny diosesy hatramin'izay ka mandrakandroany zany ny fahasoavana menao anay indrindra amin'izao fahatratraranay ny fahadimapolo amby zato taona ny idiran'ny finoana teto aminay izao. Ny fandraisanay ny finoana dia fandraisanay ny famonjena avy aminao. Irezo ary izay taranaka ankehitriny mba hahitazona ny finoana noraisinay ihany koa aka hitazy amin'ireo taranaka izay andimy. Voninahitra ny fandraisany zanaka sy ny fanahy masina. Fomadiny Maria miaro ny diosesy Masinda Josefa rifo masina Jesoa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina mazotoerana. Amin'ny anaran'ny Monseigneur Federico Sotonarivo evekan'ny diosesy Ambositra no entina miarahaba antsika mianakavy na isika manatsika atao amin'ity trano be ny foibe ny asa mandrara katolika Masinda Josefa na faraka ity na ianareo izay manaraka izao fandaram-potoana izao amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera, ny fampielezam-peo, ny sary, ny Facebook ihany koa. Hafaliana ny arabanantsika ary akasitrahana ny fahafoizana fotoana mba hiarahantsika midinidinika amin'izao famelabelaran-kevitra mahakasika ny tantaran'ny finoana teto amin'ny diosesy izao. Misy fomba fiteny malaza anankiroa izay reveo azavaina hoe un homme sans histoire, un homme sans mémoire et un homme sans histoire. Raha tsy manana fahatsiarovana ny zavatra efa lasany olona, tsy misy mémoire dia tsy manana tantara. Ary ny toyny dia hoe un homme sans souvenir et un homme sans avenir. Tsy manana ho avy ny olona anankiray tsy manana fahatsiarovana. Dia amin'ny teny frantsay sy lalao teny mahafinaritra ny antoniana hoe un homme sans histoire, un homme sans mémoire, un homme sans histoire, un homme sans souvenir, un homme sans avenir. Ka didintsika ny lasa mba ahafahantsika mibangona ny hoavy ao anatin'izay fiainam-pinoan'izay. Ato misy pretra, misy religiosy ary misy laika. Akasikana manokana ianareo amin'ny sekoly fandaniana-pinoana amin'ny Bary Ambositra izay mamaraparana fofanana manasika an'izao ihany koa. Tsy valaparana loatra ny fampidirana fa ao anatin'ny votoaty isika no tena hijeriny tantara. Fa izay rahalahy ireny no solotenan'ny diosesy manao an'izao valan-dresaka izao. Monsieur Marcel Joseph Razafy Ray ny teno no ato akaviako ato
I Monsieur Marcel niandraikitra ny ankehitriny dia filohan'ny fikambanan'ny Radio Maria Madagasikara hoe présidentny association zay andraikitra izay izy nanomboka tamin'ny taona 2010 fa talohan'izay izy efa niandraikitra ihany koa filohan'ny finan-kevitra pastoral tato amin'ny paroasy Madonna Maria Katedraly Apostra taona 2010 hatramin'ny 2020. Anisan'ny ahafantarana azy dia niandraikitra ny teo aloha mpampianatra tantara izy tany amin'ny lycée Ratotorasoa tao amin'ny Masera Tombony Atsimo amin'ny Cluny ary tao amin'ny Saint-Louis fa efa misotro izy ankehitriny fa ny fikarohana tantara sy fampianarana azy dia mbola tohizany indrindra amin'ny alalan'ny Radio Maria amin'ny fandaharana ilay Vosinamby Nafafy. Zaho teno Moperatsy Marcel talen'ny gazetin'ny diosesy Ambositra sady filohan'ny voamerany serasera eto amin'ny diosesy dia hatramin'ny fanomanana ny fahadimy amby roapolo taona ny diosesy izahay rahalahy nefa nanankinana ny diosesy andraikitra amin'ny ankevitra sy ampitantara mba ahafahana manolotra azy ho an'ny rehetra na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny gazety sy ny publication samihafa. Ka toy izao ny fizotran'ny fiarahan-tsiketo amin'ny tapany voalohany Monsieur Marcel zany hanao fijery indray mitomby ny tantarany fampielezam-pinoana teo amin'ny serika maneran-tany manam-patolany taty amintsika. Dia amin'ny tapany faharoa ho anatin'izay moa izany hanasongadina ny anjara toeran'ireo laika na komisionera tamin'ny fampidirana ny finoana izay. Ho amin'ny tapany faharoa dia horesako amintsika ny akon'ny asa mandrarara sy ny vavaka ny fiainana nataon'ireo fikambanany religiosy izay rehetra tonga teto amin'ny diosesy ho jerevana tsirairay ireo fikambanana ny karisma ny fotoana nahatongavany ary ny zavatra nataony teto amin'ny ity taniny misiona faritra Ambositra ity. Dia hojerevantsika eo ihany koa ny fivoaran'ny pretra sy ny zavatra naitiny zany. Dia amin'ny famelabelarana izay atao misy antotanisa vitsivitsy hoentsika mandrefy ny fivoarana ihany koa ao anatin'izay ary amin'ny tapany fahatelo tsokevitra miainga amin'izay zavatra anankiroa fampiresahana izay sy afaka mandray tsara ihany koa isika fanontaniana sy adi-hevitra. Monsieur Marcel atolotra anao ary ny tapany voalohany. Dia misaotrany mon père Tsik Marcel misy Marcel anankiroa zany eto. Ny anankiray laïka samy mpiaraka indray père des enfants dia indray père spirituel zay ny mariny. Dia ny fisaorana dia toy ny fary lavovany araka ny fiteny rasantsika ianareo izay tonga nanatrika na fohy fotoana nametraka ny fahamboniany zany atao hoe finoana sy ny idiran'ny finoana teto anivon'ny diosesitsika izany. Zany akory tsy midika hoe zay tsy tonga eto dia tsy manome atao hoe voninahitra an'izany fahatserovana izany fa mety mihaino any an-tokantrano koa izy ireo. I père Tsik Marcel dia anisan'ny atao hoe sangana amin'ny tantaran'ny fiangonana no resahana zany sarotra moa ny fiteny amin'izay hoe izy no tena nio indrindra ny amin'ny religiosy fikambana religiosy zany dia ho hitanareo tonga ny fotoana hamahana sy amelabelarana amin'izay. Dia ny anaovantsika ny fanomboana ary dia manao ny teny fampidirana ny lohateny fa-dimampolo amby zato taona nidiran'ny finoana katolika romanina teto amin'ny diosesy Ambositra. Dimampolo amby zato taona lasa izay ela tokoa izany dimampolo amby zato taona izany nizoro hatrany anefa ireo razambetsika ka nateo aza ireo fahasarotana maro isan-karazana dia niroso hatrany izy ireo niroborobo ny finoana izany dia noho ny fitahian'ilay antompontsika sy ny heripon'izy ireo indrindra ny misionera vahiny ny lahika ary ny religiosy vahiny sy teratany ihany koa aiza hoaiza mipetraka fanontaniana hoe aiza hoaiza tsika zany amin'izao 520
sy 2000 izao. Mbola vonona ve alohery ary izy mianakavy fa manisaka ny atao hoe lalana ho any amin'ny 100 taona manaraka indray tsika mianakavy amin'izao, izay 100 taona atao hoe sarotra dia sarotra araka ny tenenan'ny Ray Masina tamin'izy nanao ny toteniny, satria ny olombelona amin'izao fotoana izao zany dia efa ny tenany no ivavahany, ny teknôlôjia no ivavahany, fa Andriamanitra zany dia efa ataony ankilabao. Mafy dia mafy zany ny lalana izay ilalaovantsika dia tokony isika-ponitra isika mianakavy izay maheno fa mafy ny 100 taona manaraka amin'izany atao hoe iainana sy ampanatahana ny finoana amin'ny taranaka faramandimby izany. Fa tianakatsika ny fanahy masina fomba sika mandrakariva sy hanampy antsika amin'izany ezaka ataontsika izany. Izay ngamba ny atao hoe teny fampirana tsotsotra ry zanakavy. Ny voalohany araka ny tenenin'ny Montperazy teo dia tsy tongatonga ho azy hoe nisy fahagagahana tampoka dia tonga ny finoana katolika dia teto Madagasikara. Efa tany amin'ny taona 1600 no nandalo ny laika, tsy pihina tsara hoe laika Tatsambo. Ireo laika Tatsambo ireo mpivarotra nitady ny atao hoe zavatra hamidy dia ny épice na ireo atao hoe cannelle, ny vanille, ny dipoavatra izay tiany zareo Europeana tokoa zany ireo dia ireo no namaklay voalohany taty amin'ny ranomasombe Indiana niala avy any Eropa ry zareo dia nanodidina ny Afrika, satria ny lakan-dranon'ny Suez ato anatin'ny ranomasina mena mbola sy misy nandavaka zany, mbola sy vaky. Dia miodidina izy dia nisy pretra foana miaraka amin'ny zareo anatin'ny sambo. Dia ina ny ataon'ny sambo rehefa miala avy any Eropa dia manaraka ny motsirika Afrika izy. Dia rehefa lany ny rano azo sotroina ao anatin'ny sambo satria ranomasina tsy azo sotroina fa masiro, dia manavao rano mamy amin'ireny motsiraka ireny izy. Dia gaga ny mainty hoditra ny Afrikana mahita an'ireto olona fotsy hoditra ireto izay tsy mifankahazo na ny fomba fiteny na ny fomba fiainana ihany koa. Dia izy koa misy takalo sahady zany tamin'izany fotoana izany dia tsy rehetra maresaka sahady amin'ny zareo baiko moana tany am-boalohany fa taty aoriana zany dia nisy mifakazahoana ihany. Dia nandalo taty amin'ny Cap de Bonne Espérance any amin'ny faritra atsimon'ny Afrika zany zareo tany amin'ny taona 500 mianarantsika tany am-pianarana zany hoe Diogodiaz zany. Dia ry Vasco de Gama be zany zareo ireo misy nakany Amerika, nisy nakaty amintsika. Dia raha tonga tao amin'ny faritry Port Dauphin tao Lagnaro zareo dia nasarika azy io toerana io dia nandalo manao indiany moa ny ankamaroany nakany Inde any Goa zany tamin'izany 500 sy 1000 izany. Dia efa nitsofony zareo anarana ry Madagasikara tamin'ny nahitany azy io tany io zany dia nataony hoe nosy ny Masindahy Laurent, satria fetin'ny Masindahy Laurent tamin'ny andro nahitany zareo any Madagasikara. Marina nefa fa tsy Diogodiaz ireny efa nandalo teo fa maro dia maro ry Vasco de Gama sy namany ireny fa nandalo fotsiny zareo ireny dia nanao indiany nakany Azia. Fa ity Diogodiaz ity no somary mijanona tao Lagnaro zany. Izay zany ny dingana voalohany. Dia ry mon père miaraka ao amin'ny zareo satria ny tamin'izany taona 500 zany ny fivavahana katolika romana dia fa tena nilobolobo tany Eropa, fa taty amintsika izy no mbola somary tara ihany. Dia nandeha ny taona tonga indray ny andiany faharoa, vahiny andiany faharoa zany dia tena nitady toerana hitrandrahana vatosoa volamena indray zareo. Dia tamin'io indray nisy Frantsay
laika ihany koa reto a, katolika koa ry zareo reto a, dia i plonis sy flacour. I plonis sy flacour ty a dia taty amin'ny taona 110 efa misy taona mahery taty zany a. Dia ny pretra anankiroa miaraka taminy, abe Nakar sy abe Gondre zany a, mipetraka tao Fort-Dauphin. Tena nipetraka fa le tamin'ny taona voalohany a nandalo zareo reo. Dia rehefa nipetraka tao ary izy dia nanomboka nanoratra sy nianatra ny teny malagasy. Dia teraka tamin'izany ny atao hoe katesisy malagasy voalohany. Katesisy malagasy voalohany izay natao amin'ny teny malagasy, izany katesisy malagasy voalohany izany. Tena fahagagana koa ny nanaovana an'io katesisy malagasy voalohany io amin'ny teny malagasy. Dia mbola voatahiry any amin'ny fitahirizana eraky sy nela zany io soratra io. Inona nefa ny zava-niseho? Ny lahika tao nanana zanaka ny mpanjaka moa zany tamin'izany fotoana izany, Andriany Ramaka ny anaran'io tovolahy io. Dia naniry ny opretra izy, dia lasa nandeha nakany nentin'ny sambo niaraka tamin'ny pretra sy ny kasambo nakany Goa hiofana opretra. Tany amin'ny taona 900 ka hatramin'ny taona 700 izany zavatra izany. Dia niverina tao amin'ny toerana eviny tao Taolagnaro izy a, fa ny pretra kosa ndroasin'ny olona mba tsy mivonony ara fa nandositra ry Père Gondre sy ry abe Nakar. Dia izy rery tavela tao ny manodidina azy manontolo dia mbola mpanao mpisampy avokoa. Dia natahatra ny ainy izy dia niverina amin'ny atao hoe paganisme na ny fivavahan-drazana indray zany ity anisan'ny atao hoe saika pretra malagasy voalohany taty Madagasikara tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny 700. Dia nisy banga lehibe amin'izay raha teo ny taty Madagasikara. Nangina ny tantaran'ny finoana, nandalo ihany no nataon'ny missionnaire na tany avaratra na taty amin'ny faritra atsimo. Taty avoatany moa dia mbola tsy nisy na iray ary. Tonga ny taona 700 Radama voalohany no nanjaka tao Imerina. Efa nanangasanga ny finoana amin'ny ankapobeny. Dia zareo anglisy satria ny nanana fifanarahana tamin'ny anglisy ry zareo tamin'izany fotoana izany tao Nosy Maurice zany dia ry Sœur Farquhar zay solotena zareo tao Antananarivo. Sahala hoe ino ambassadeur zany. Dia resaka tamin'ny Radama voalohany izy dia napiditra ny finoana anglisy. Dia zareo missionnaire anglisy zany no tonga voalohany taty amintsika London Missionary Society. Dia ry Pastor David Jones, ry Thomas Bivan, reny zany no namakiray taty. Dia ny zavatra tena nanahirana antsika malagasy tamin'izany fotoana izany dia sika fa nanao sorabe nataon'ireo antemoro Nakar izay nafarana le nampinomerina taloha. Sorabe no nataon'ny Radama no tonga ny anglisy. Nanahirana ny anglisy no namaky ny sorabe satria karaktera araba. Dia ny forceny zareo navadika alfabeta latina ny teny malagasy. Teo zany no nanomboka very ilay sorabe izay ny andohany malagasy fa miditra ny alfabeta latina isika. Dia zareo protestante na i London Missionary Society itony no nandika ny baiboly voalohany tamin'ny teny malagasy sy tokony fantatsika izany. Tonga indray ny taona 700 taty amin'ny 700 dia tany amin'ny nosy manodidina indray ny opera avy any La Réunion, la ressource any La Réunion no nisaotisaoty tany nosy be ry Père Finage, ry Révérend Père Dalmont lasa missionnaire taty aoriana. Dia tany Tomasina sy tany nosy Sainte Marie izay nisy ny eglizy atao hoe voalohany koa any amin'ny
Nosy Sainte Marie. Ny anaran'ny Nosy Sainte Marie tamin'ny fotoanandro moa dia hoe nosy boraha zany tamin'izay fotoana izay. Fa tsy navela ny fanjakana Merina hiakatra an'Antananarivo satria frantsay. Fiara-masan'ny fanjakana tamin'izany dia niara-miasa tamin'ny anglisy. Noho ny fitahiany iray anefa dia tonga teo amin'ny fitondrana i Radama faharoa izay zanaky ny mpanjaka nitondra ihany. Dia Radama faharoa nifandray tamin'ny frantsay anankiray izay rendrika tany Mananjary, tany Mahela, tany Mananjary tany dia Jean Laborde zany. Dia Jean Laborde nefa katolika. Dia resahany Jean Laborde moramora tao ity mpanjaka vaovao Radama faharoa ity dia tafiditra ny katolika fa saingy mbola sy nanao mirebareba ry mopera. Dia novana mba amin'ny anaran'ny mopera raha tamin'izany fotoana izany natao hoe Monsieur Hervier. Dia nesorona ny akanjo mamopera lavabe dia pataloha sy akanjona sivila no nanaovana izay ho tafakatra tao Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Dia nisy namono moa ty mpanjaka izay atao hoe naman'ny katolika ity. Tonga teo amin'ny fitondrana amin'izay ry Rasoerina ary raha navalona voalohany hitantsika ny tantara. Tena nanositra tanteraka ny fivavahana kristianina ity mpanjakavavy anankiray ity. Dia izay nateraka ny hoe ampamarinana, ny fandefonana ny rasalama, ny ambopotsy. Izay zany ny andiany faharoa. Ny fahatelo taona 20 ny praimista Israelay Arivony. Kami nagaga tamin'ity praimista Israelay Arivony ity raha ny fivavahana resahana dia saika vadiny avokoa izay mpanjakavavy nanomboka teo amin'ny Rasoerina hatraty amin'ny ranavalina fahatelo. Izay zany ny zavatra nanahirana, tena nanahirana ny la mission na ny protestante io na ny katolika tamin'ny fotoanandro. Dia ny zavatra ny sedrain'ny mopera voalohany, la mission katolika voalohany tany am-piantohana dia ny fifaninanana nisy teo amin'ny protestante sy ny katolika. Hita taty ambositra zany, hitantsika ny amin'ny fizarana paraparana io fa dia aty no finoana voalohany tonga teto, Révérend Bloquet zay ihany teo. Dia tamin'ny nahatongavan'ny pretra katolika voalohany taty raha dia misy karazana atao hoe perturbation ihany natao. Miasa nefa ny lahika. Songadinitsika manokana eto ny lahika vehivavy anankiray. Dia tsisa zany fa i Victoire Soanarivo olo sambatra zany. Tena nanao ny antsio zavatra izy. Sevitsika manokana izy armentsika tany voninahitra sahasazy. Fa raha tsy teo i Victoire Soanarivo tena mino ny mpanao tantara fa protestante tsika mianakavy raha tsy teo izy. Ny antony dia ohatran'izao, raha fandoasana ny missionnaire anakany Tomasina miaraka tamin'ny fandoahana ny mopera de Batsa frère Brutel taty Ambositra reny, dia Victoire Soanarivo no nanakinan'ny mopera ny fiangonana. Izy no nanakinan'ny mopera ny fiangonana. Ny ray aman-dreny efa napiditra azy tany amin'ny sekoly protestante fa nitomany andro manalo izy ho any amin'ny Masera Saint Joseph de Cluny tao Andohalo. Tafiditra tao ihany izy dia indray andro arahantsika ny hoe miasa ny lahika fahafanjakana ny finoana. Andeha hiangona ny zanaky Masimary tamin'ny fotoanandro sy ny Terezety hamohana Antoala sakana amin'ny miaramila. Feno miaramila ny lalana tsy maso makany nareo. Dia lasa niasa kazaka nakany amin'ny Victoire Soanarivo ny olona anankiray hoe savelan'ny miaramila zay hiditra tao Antoala hivavaka. Dia tonga Victoire Soanarivo vao natazana ny Victoire Soanarivo nidina avy hidina ao Antoala miaramila nalalaka ny lalana. Dia nafaka nivavaka ny olona, afaka nivavaka ny olona. Dia Victoire Soanarivo
niaraka tamin'ny lehilahy katolika malagasy elikaina tamin'izany Sainte Marie reo lahika maro be maro reo no nitazona ny finoana mandra-piveriny prêtre sy ny religiozy izay nivoahina tamin'ny andron'ny mpanjakana. Dia ny fizarana fahatelo izay niodina ny tany Madagasikara sika tany atsimo nazo anosy be Sainte Marie tonga dia ambositra amin'izay. I Mont-Père Finazy dia nisy olona laika mpivary mandeha izy zareo ireo makany Antananarivo dia miverina tia faritra Morimania sy Fianaratsoa. Anay dia mba te hanana ny fivavahana katolika ty, fivavahana vaovao katolika ty fa ny anay dia miataon'ny protestanta ireto ihany. Tena nanao limozy miresaka tany amin'ny apostolika tany Antananarivo hoe mba mila Mont-Père izahay, mila Mont-Père izahay. Dia nivaly tokoa raha ny etaetany zareo. Dia ireo Mont-Père Finazy taty amin'ny 730 taty no niaingadia nandeha tongotra namakivaky an'ity faritra Morimania ity ry zareo ireo dia izany isaky ny alina ny andro isaky ny hariva dia tonga tany Fianaratsoa tamin'ny 730 no tonga tany Fianaratsoa. Sarotra be ny foandirana tany Fianaratsoa. Ambositra zany tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisy fa nataon'ny zareo fandalovana ihany. Dia ny olona atao Fianaratsoa raha ny finoana katolika 270 nakalazana moa ny fahasatonan'ny Eglizy katolika atao Fianaratsoa tamin'ny 270 namidrana ny sisa taonan'ny Monseigneur Charles Rémy Juvelet nakao amin'ny hôtely tao Ambositany zany tamin'izany fotoana izany, manamarika ny atao hoe tsingerin-taona fahasaton-taona izay. Dia raha ny olona atao Fianaratsoa raha ny ry Monseigneur dia nisy lahika Ratsimba. I Ratsimba ity zany io zany dia tena anisan'ny nanampy andry Mont-Père tamin'ny fiorenana atao Fianaratsoa satria tsy nomena tany indray ny katolika nakatany tao Ambositany dia tsy mena io fa rainy sehely izay moa no atao hoe gouvernoura tamin'izany fotoana izany, satria ny fanjakana Antananarivo ihany koa no nitantana ny faritany teto Madagasikara zany tamin'izany fotoana izany. Dia toerana nomenantsika io zany ao Ambositany io dia toerana famonoana olona tamin'ny fotoanandro. Ny olona meloka avy any Androva avy ao anaty rova ao Fianaratsoa anaty rova ao zany dia eo amin'ny toerana Ambositany io teo no nitapahan-doha no nivonoana dia nalevina dia nanome tompo Mont-Père Finazy sy ny namany sy ireo lahika ireo hoe ao fa karakarainay tsara ireto razana ireto fa tsy misy tampozanareo zany. Dia ny olona ny finoana katolika dia nandeha koa ny lahika nakany Fianaratsoa fa tsy nakany Antananarivo intsony mba hidiran'ny finoana aty amintsika. Dia nandalo teto ry Père Del Bosque dia nahita tany tamin'ny Reny Sovahia, Reny Bolavo ny anarany eny amin'ny Tahiry, amin'ny Tahiry any dia nahazo tany 50 piastra ny vola tamin'izany andro zany, ty tany misy antsika ety sy ny tany amin'ny sisiny zany. Dia nividiny Mont-Père io izay voalasa ny Fianaratsoa zareo. Tonga ny taona izay ankalazantsika amin'izao 1770 dia tonga i Mont-Père izay hitantsika ato moa ny sabony dia i Mont-Père Gaston de Grasse zany izay fahatsiarovantsika azy mefika voninahitra izy fa izy no namaklay teto amin'ity diocèse Ambositra ity dia nifandimby amin'izay ny pretra maro isaka
isan-karazany tamin'izany ny eglizy tamin'izany dia trano feta. Ny trano feta moa dia trano tany. Zay no nomena azy voalohany. Tsisy latabatra atao, tsisy hotely fa dia ny valizy lehibe ny mon-père no natao hotely. Dia raha ny andro hitantsika atao amin'ny sary avokoa izay atao hoe ray be ny arsevekan'ny fianarantelo voalohany tamin'ny taonandro Monseigneur Gilbert Manatoanina. Izy no atao hoe angadina ananana sy vy nahitana ihany koa tamin'izany fidiran'ny finoana teto amin'ny diocèse n'Ambositra izay. Dia nanentana ry mon-père tamin'ny fidirana ato amin'ity fiangonana katolika romana ity. Dia ny misy amin'izay ilay noteneniko tany am-boalohany hoe rehefa tonga i mon-père de Batsa dia révérend Broquet mitory any amin'ny gouverneur étape-mavinany hoe manam-pitavana ny cérémonie fivavahana ny fety ataon'ny mon-père eto Ambondesimo eto reto dia tonga ny miaramila androakan'ny kristiana katolika. Tena misy fifandroitana misy zany teo amin'ny protestanta sy ny katolika. Ka tena nahatonga an'io zany dia ny gouvernora protestanta ihany koa. Fa ny fanavotan'Andriamanitra ny finasahany atao hoe fanahy masina nahazo gouvernora katolika indray tsika taorinan'ny le anankiray protestanta teo dia nahazo vahana tsika dia lanina. Fa saingy rehefa tonga ny fandroahana ny pretra rehetra sy ny tsakanavaka io na protestanta na katolika satria netreretiny zareo hoe hanomba mpanjakana dia lasa nakany mananjara dia tongotra aminareo. Dia ny lahika indray no nitazona ny finoana katolika toy ny nataon'ny Victoire Rassomanarivo tany Antananarivo indray teto amin'ny diocèse n'Ambositra tamin'izay. Tsy very ny finoana katolika rehefa tafaverina i mon-père Nandimby fa i mon-père de Batsa sy frère Brutel dia namoiny ainy noho ny ranon'olana ny moka ny avizanana satria na ny mpikarama hitaritra ny entandry mon-père hoe tsy navelan'ny fanjakana tamin'izany tsy navelan'ny zareo famenana miaramila mihitsy sao misy manampy andry mon-père hidina ny amananjary andrainy sambo ho any Thomas son la réunion dia Père Jacques Berthieu zay no nandimby azy tato amin'ny cathédrale dia nanitatra be dia be Père Jacques Berthieu teny amin'ny ambatomena Lohiny Atranomady manodidina n'Ambositra zany dia nanitarany mon-père Jacques Berthieu miaraka tamin'ireo lahika maro dia maro tsy nafoy ny finoana katolika. Zay ny tao hoe symbole ihany. Fa raha ohatra ka nidirana amin'ny asiprihiny dia lava fa tany am-boalohany dia ny lahika no nakorokorobo nanampy be dia be ny pretra nanampy be dia be ny pretra satria ny pretra sy nasovaly dia nilazaina misy arambabeny misy babeny misy ny pretra rehefa hiampita rano ny akanjo lavabenao olenany rano dia misy babeny misy rakisary mahakasika amin'izay fa nanana sovaly moa zany dia rehefa tonga fivoriany pretra teto dia feno sovaly moto izao nisolo sovaly eo dia fiarakodia fa tamin'izany dia sovaly no atao hoe nandehanana tamin'ny fotoanandro. Dia nanomboka amin'izay ara ny fahasoavana dia ny fanamasinana ny pretra malagasy voalohany fidiran'ny religiosy malagasy voalohany. Dia hoy aho hoe mbola ny lahika ihany satria notezaina tamin'ny finoana katolika ireto masinina voalohany notezana tamin'ny finoana katolika tamin'ny fanajana Masiny Maria izay nitoheriny
raha vavy isika mihitsy ty fivavahana tamin'ny Masinimary ity dia misy mitoraka ny sary Masinimary isaky ny misy mandalika mitoraka hoana ny sary Masinimary dia farany nasiana vy manampina azy mba tsy ho tratran'ny vaton'ny olona mpanao mikasiparana. Tsy azo hita hoe inona no tena tsy nakafina sy tena nakasitrano zareo ny fanazasika ny Masinimary. Dia Masinimary io zany no natokana hiaro ny parasy katedraly izay mitontsika ity. Madagasikara koa dia natokany missionnaire voalohany tonga ho an'ny Masinimary ihany koa. Zay manambara amintsika fa Masinimary zany dia manana ny anjara toerany tany voalohany nidiran'ny finoana teto. Dia nankalazatsika vo tsy elakory ny 25 taona ny diocèse antsika dia miaina ao anatin'ny 20 taona araka nanavoko ny teny fampidirana teny am-boalohany amina lalana makany amin'ny 7 taona manaraka isika zay sarotra hoe ateo satria ny tenin'ny papa dia fa fivavahana hafa indray zany sao ny voizina maneran-tany hamoanana andresena an'ity fivavahana katolika romanina ity. Zay asan'ny tevoly moa zany zay asan'ny tevoly teknôlôjia zay indray ny ivavahany ny tenany zareo indray no ivavahany ka engany tsika mianakavy manatrika eto sy mihaino amin'ny tokantrano any isiki-ponitra ho iahy teo hamelim-bolo hatrano ny finoana katolika romanina. Zay ngamba no azoko saraina tamin'ny ty fizarana voalohany ity fitony ho iahy teo fa ny fanazavana manaraka dia omeko indray ny mon père Tsik Marcel zay hanazava bebe kokoa amin'ny fitirany ireo missionnaire sy religiozy lahy sy vavy tany voalohany isaka adiniko fa ny tany Fort Dauphin ny Lazariste ny tany voalohany fa taty aoriana dia ny jésuite. Dia zay vo tonga daholo mivelabelariny mon père io zany fa atsidiko fotsiny zay makasitraka tompoklay makatelakatekoka. Ie, alors sasika tia ka ho an'ny monsieur Marcel zay tapany famelony kely mon père Kazé zay lasa ivika taty aorina no niandraikitra ny faritry Madagasikara mifandrindrana ny misiona zany amin'ny asa fahatenezam-pinoana satria tany Roma efa misy ilay dikastera sy ny hoe propaganda fide tamin'izay fotoana izay dia anisan'ny nanakinana ny fanindran'ny misiona eran'ny Madagasikara i mon père Kazé tao Antananarivo. Dia izy zany no mandamina hoe ny spiritain andigo ny trinitaire faritra Ambatondrazaka ary faritra Antananarivo makatsimo nakinina tamin'ny jésuita indrindra ny avoatany dia ny assomptionista tany afaritany Toliara. Ka no isika zany hoe voazara hoe Betafo Antsirabe Amositra Fianarantsoa miankina amin'ny jésuita dia mon père Kazé zany no nandamina ny misiona amin'ny akabe. I mon père Gaston de Batisa zay ray ny finoana teto Amositra ity dia niasa tany Ambohidratrimo Antananarivo izy aloha no affecté tany Fianarantsoa ray taona talohan'ny atonavany eto ity. Dia mifindra ny Fianarantsoa vao sy tena mipetraka tsara izy any no tratrana fiovana affectation tapotapoka hoe lay mon père tokony hanokatra ny misiona any Ambositra sy dia mety amin'ny fahasalamana loatra ny toetrandro sy ny toetany any Ambositra dia ampifanankalozina nareo io mon père io no ao Fianarantsoa dia ianao Laurent Gaston de Batisa ndray misolo azy makany Ambositra dia avy any Fianarantsoa mon père Gaston de Batisa no nirahina ho aty Ambositra. Dia teto Ambositra moa misy olona anankiray velom-bakonena aloha fa nirezandro amin'izay teo fiaviany fa mpampianatra tany Antananarivo. Dia efa nahazo tany teto missionnaire fa ilay olona missionnaire ho aty no mbola tsy voalamina dia io Constantin sy ny fato io zay zanaka Ambositra
fa ny Antananarivo no nanao limozy tamin'ny opéraka azy hoe mbaly fasy missionnaire izy ray fa tsy dia mety aminay le fivavahana atao restaurant fa katolika mety aminay dia izay nandamina zay dia naniraka avy amin'ny fianarantsoa dia mitsingerina raha-pitso ny nikadona ny opération sovaliny voalohany teto Mositra 2 Jona 1970. Mbola tsy nanao lamesa izy tamin'ny androa fa natory dia raha-pitso izy vao nanao lamesa sambrely tao amin'ilay trano efa somary trano efa reraka. Zay no nivatanany dia nanao lamesa tao izy ny 2 Jona 1970. Avela koa ny amin'iny fa hoe tsara zany ny ijerevantsika hoe tsy nanderery koa ireo mopera tamin'ny fanorenana ny finoana taty Mositra satria ho atsika katolika dia tsy fotsiny hoe mitolony evanjely fa jerevana koa ny fampivoarana ny olona amin'ny lafim-piainany rehetrarehetra mba hivoarany ara-saina, ara-panahy sy araka maha-olona dia miantso fikambanana religiozy mandrakariva ireo misionera anatevin-daharana izany asa izany. Dia izay indrindra ny fampizarako eto dia sorana moa ianareo fikambanana religiozy rehetra tamin'ny fangatahana efa natao iny hoe mba alefasina izy mba ahafahantsika manana fijery ray topy ny fisiany religiozy eto Mositra. Dia mba ho resafintsika kely eto zany hoe inona biary miapon'ny asa nataon'ny fikambanana religiozy dia hojerevantsika ara-tantara ataoko ny fitina izy rehetra fa tsy dia lavalavay fa tenenitry ny anaran'ny fikambanana izay tsara fantatra dia ny ankehitriny. Ny jésuita izay manana anarana hafa koa hoe compagnie de Jésus na hoe société de Jésus io ny fikambanana misy ny missionnaire voalohany dia tonga teto izy araka ny volondazaina teo tamin'ny 1970 tamin'ny alalan'ny opéra Gaston de Batz. Dia ireo missionnaire rehetra zany izay nandiky teto dia saika jésuita avokoa taorin'izay. Fikambanana zareo koa fampivoarana ny sainy olona zarivo satria ny katolika zany atao hoe fatotra anisan'ny mamatotra ny olona fivelatra dia ny fampivelarana ny olona amin'ny lafiny ara-tsaina zay zany no anisan'ny karisma voalohany fikambanana Jesosy. Dia ampiarany an'izay ny fanabeazana maro lafy izy amin'ny sekoliany fa fanabeazana dia ny fanofanana ara-panahy na retirety fitantanana ara-panahy dia zareo ihany koa manao fikarohana amin'ny lafiny ara-pastoraly ina mafana manampy olona izay zany ataony zareo. Dia eto amin'ny diosezitsika zany hatramin'izay ka mandrakizao ny ataon'ny jésuita dia sady manao pastoraly izy sady amin'ny ataon'ny pretre diosezianina no fototra amin'ny fanabeazana dia amin'izay fitantanana ara-panahy sy fanomezana la retraite izay. Ankehitriny mahatratra telo ny communauté misy an'zareo dia any amboniadana misy pretre anankitelo eny Amazorivo misy anankiray, any Ambatofinandrana anankiray. Dia ny tantaran'ny jésuita zany dia mifamatotra be amin'ny tantaran'ny finoana teto Mositra hatramin'izay ka hatramin'izao satria na dia mbola tsy le fahatongavan'ny opéra Gaston de Batz ankalazaintsika hoe 20 taona aza dia opéra Augustin Delbos ka ilay nanao lamesa voalohany tany Moronmania tamin'ny 20 Aogositra 1770 dia jésuita io olona io. Dia opéra Gaston de Batz tonga teto 1770 maty tamin'ny 1770 tamin'ny ady teo amin'ny hova sy ny frantsay. Dia nandimy azy opéra Jacques Berthieu mbola jésuita. Jacques Berthieu efa tonga teto Madagasikara izy tamin'ny 1770 dia natongavany taty Mositra sy tena nikatrohany tato 1770 ka hatramin'ny 1970. Dia 5 taona taoriny alany teto Mositra izy tamin'ny 1970 no maty tany Antsozofady. Nasangatr'olomasina izy tamin'ny 5 Oktobra 1970 tamin'ny famaranana ny Concile Vaticanina faharoa ary nasangany Papa Benoît fahaenina ambin'ny folo olomasina tamin'ny 2012 dia jésuita zany mbola eto aloha hatramin'izao. Roa taona tao faran'ny natongavany missionnaire voalohany dia tonga teto Mositra ihany koa rimasera ao amin'ny Saint Joseph de Cluny tamin'ny 20 Mars 1970 no natongavany zareo. Ny olo sambatra ny Maria Zavoe moa nanangana ny fikambanana tamin'ny 770 tamin'izany taona natongavany teto Mositra zany ny Cluny mbola fikambanana
zareo tany andafy ary mbola finazy fakatoavany papa azy ty zareo moa fikambanana droit pontifical fa tamin'ny 1970 izay zareo mba nakatoavany papa Léon XIII ny fikambanana na dia efa nisy masera azy ny fikambanana mbola tanora zareo io tonga teto ambositra voalohany io dia ny fiainam-panahy karisman'ny Cluny moa izay hatramin'izay ka ireo mpianatra sy olona mikarakarainy rehetrarehetra dia nizarany an'izany karisma zany eo ny azy ny fampianarana dia hoe ihany koa ilay sy hoe hospitalité io sady misy fandraisana mahantra no misy ihany koa fisaboana iainan'zareo hoe mitorony evanjely amin'ny olona rehetrarehetra ny fiainam-panahy zareo maseran'ny Cluny ireo dia zareo zany manaraka ny atao zay fisipi-piainana natory masina Augustin areo zany anatin'ny fianakavian'ny Augustin zany zareo reo ny Cluny dia manana mpiaro maro dia maro fikambanan'izy ireo fa ray ny fiainam-panahy sy ny fanabeazana izay taony masinda Josefa, masinda Thérèse d'Avila, masinda François Xavier, masinda Pierre Claver ary masinda Martin ireo zany olo masina ihany koa mifandray amin'ny Cluny ankoatra hoe ireo miainany règle de Saint-Augustin zany ny Cluny manana telo faneva ry zareo hoe mitady sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray tahaka ny Kristy ho famonjena an'izao tontolo izao dia ireo fandraisana anjaran'izy ireo dia hita zany amin'ny resaka fanabeazana indrindra ankehitriny eto ambositra zany maternelle ka hatramin'ny terminal mampianatra ao zareo fa ny maseran'ny Cluny koa miompy zareo mamboly zareo mandray anjara ny pastoral toy ny katesizy fikambanana masina ohatra zao ny fiteny tapitry fanilo ary ny tanora jeune mille miainany fiainam-panahy fikambanana valo masera ankehitriny no eto ambositra amin'izao fotoana izao efatra vita voady farany efatra ireo voady mbola avao zao zany hoe fait temporaire dia resahana zay hoe ireo fikambanana frère ihany reo zany dia anisan'ny nanorona ny finoana satria laika be dehibe no avoaka ny fikambanana frère amin'ny fifampikasoana aminy dia ohatr'izay zany avy hatrany dia atakaratsika hoe izay karisma sy spiritualité ny fikambanana zay zany anisany misy afony any am-pony olona amin'ireo kristianina rehetra ato anatin'ny diocèse ny manaraka dia ny fikambanan'ny frère Lasalianina na hoe frère des écoles chrétiennes frère des écoles chrétiennes ny anaran'ny zareo official fa ny antsoina azy hoe Lasalianina dia satria Jean-Baptiste de La Salle no mpanorona zareo dia zay zany ny mpamaritoetra avy amin'ny hoe La Salle dia hoe Lasalien tamin'ny taona 700 no tonga teto ry ses frère ny fikambanana zareo naorony masina Jean-Baptiste de La Salle tamin'ny 700 tamin'ny taona 1770 ny karisman'ny ses frère dia hoe mampianatra ny fotom-pinoana kristianina izy indrindra amin'ny alalan'ny fampianarana an-dakilasy ny fanabeazana ny tanora dia anisany ananany tombom-pitiavana manokana ireo tanora izay ataontsika hoe somary dia maharaka ny namany amin'ny lafiny ara-pivelomana zay moa zany no karisman'ny fikambanana dia antenaina fa ohatr'izay no mbola iaina ny ses frère manaka ankehitriny satria atao ilay tantara mba ahafahantsika miberona amin'izay fotoizay ny fiainam-panahy zareo dia tafiditra ao anatin'le sokajiny ataontsika hoe école de spiritualité française zany ry zareo reo dia ny fanabeazana atao amin'ny Saint-Louis zany no anisan'ny tena misongadana sady nataony voalohany ny sekoly fa zareo ihany koa manao fanofanana formation humaine moa zany fiteny azy eny Analabe niara-niasa tamin'ny fanofanana tatsara zareo teo Analabe teo eny Analabe sy eto amin'ny Saint-Louis misy ny communauté eny Analabe amin'izao misy frère anankiefatra dia ny ato amin'ny Saint-Louis frère anankidimy ny fikambanana manaraka tamin'ny 770 ny bénédictine missionnaire de Vanves zay zany fananavaratsy bénédictine fotsiny fa hoe bénédictine missionnaire de Vanves zay ny anaran'ny maserany zareo amin'ny anaran'ny ofisialy raika be folo jona 770 no tonga teto zareo fikambanana moa dia naorony zany maire bénédictin izany dia neny zareo fiainam-pibanjinana zany no tena ataony zareo hoe vie contemplative dia mivavaka dia mandray no mpanao la retraite mpanao récollection
ary mandray hantroa ny olona te handalina makasika ny fiainam-panahy, izay ny ataony zareo. Amin'ny diocèse rehetra maneran-tany dia toy ny avokavoka anankiroa ny atao hoe religiozy apostolika, izany hoe le tena mitratroka mivantana manampy ny olona amin'ny lafiny ara-saina, ara-batana sy ny sisa. Fa avokavoka anankiray ihany koa amin'ny diocèse tsirairay le misy ny contemplative, na carmelita io na bénédictine io na fikambanana na lahy io na vavy dia tsy maintsy misy an'ireo contemplatif reo itsy ankilany dia misy ny apostolika itsy ankilany. Dia anisan'ny nanasana zareo ho aveto zany zay hoe mandringa ihany ny pastoral raha tsy misy mpivavaka, tena hoe mifototra ny fivavahana ny fiainan'izy ireo. Dia isika na dia hoe maranisa azy ny apostolika dia mahatsiarova koa fa ireo mivavaka ao antsika, dia masera izay mivavaka koa mahatsiarova fa misy zany manao ny asany Marta, ireo mitratroka amin'ny communauté samihafa, dia misy manao ny Maria koa ao amin'ny monastera. Eto Marimbosta misy an'izy ireo fa ireo anatin'ny faritany ny paroasy katedraly Fomadian'ny Maria, 40 mirahavava zareo zany no ao amin'izao fotoana izao. Ny manaraka telo zay Jésuita, Clunia, ny Saint-Frère dia masera bénédictine. Fikambanana fahadimy manaraka tonga teto dia ny fille de la sagesse tonga tao fandriana zareo tamin'ny 13 Aogositra 1570 talohan'ny fahaleovan-tenantsika. 13 Aogositra 1570. Tamin'ny taona 370 i Masindalo Marie Grignon de Montfort no nanorina ny fikambanana miaraka tamin'ny Marie-Louise Trichet. Ny karisman'ny fille de la sagesse dia hoe fitadiavana an'Andriamanitra, dia fibanjinana ary ny fanambarana ny Kristy fahendrena tonga nofo, ary manaposipositra sy manakela izay karazana fahendrena diso. Hoe ohatr'izao mifandray amin'ny resahan'ny papa sy namafisy ny Monsieur Marcel hoe ny fanampy amin'izao fotoana izao dia hoe mivavaka amina zavatra hafa ny olona, dia be dia be ny fahendrena vaovao sy soatoavana vaovao voizingainao manjery sy ny kolotsaina. Dia ho an'ny zareo Montfortin sy fille de la sagesse dia miezaka manao antithèse amin'ireny fahendrena vaovao reny, izay ny karisman'ny zareo. Ny fiainam-panahy zareo arak'izany dia mibanjina ny mysterin'ny fahatongavana ao nofo, ny fitiavana ny lakroa, ny fitiavana ny mahantra, ary misongadina amin'ny fanajana manokana ny Masina Maria. Ary zareo reo mopera hofomanina zany nandray azy zareo Jésuita izy zany tamin'izay dia ao amin'ny bary fandriana nametrahany mopera hofomanina azy. Izay vao nafilany iriany efikely amin'ny misy azy itinéria dia tamin'ny 3 septambra 1490 zareo izay vao tonga iri amin'ny misy an'izareo iri amin'izao io. Mantsy mahalala moa zany izay miapikatsiny amin'ny lalana mandeha mankaty Ambositra. Ny ataony masera fille de la sagesse ao fandriana dia fanabeazana, dia fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, dia eo ihany koa fanampiana ny olona amin'ny lafiny ara-sosialy, travail social moa zany, ny vehivavy, ny ankizy, ny olona sahirana, ary ny voafonja ihany koa manao pastoraly ao fonja ny fandriana zareo reo. Enina ny masera eo tamin'ny statistika taona 2020. Taona 1920 sika izao tonga ny masera ny Jean Delanoux, ny anarany zareo antsoina ihany koa hoe serviteur ay servante des pauvres. Natongavany zareo voalohany taty amin'ny faritry ny diocèse tamin'ny taona 1900 ary ny communauté zareo voalohany dia ao Ambatofinandraha. Fikambanana moa naoriny Masimbavy Jean Delanoux. Masimbavy Jean Delanoux io maty tamin'ny 1970. Karisma Jean Delanoux mandray sy manompo an'ireo farahidiny, le lazaina hoe mandresy olo maty, miolo fiakondro vava sy ny sisa zany. Ny farahidiny zany plus pauvre, indrindra ireo mahanja izay laozany olona, ny ankizy sy ny béantes, ary miezaka mba ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra toy ny hoe tanan'Andriamanitra mamonjy hanamaivana ny fahoriana ara-batana sy ara-panahy. Dia miainga amin'ny evanjelin'ny Masindahy titoko 520 andiny 570 ny fiainam-panahy zareo. Pray tapo amin'Andriamanitra ray isika.
dia mifanampy. Tantaraka be ny fikambanana 2 Desambra 1957 zany reo maseratelo voalohany no nialavian'ny Somora ho atia Madagasikara. Dia tamin'ny 1957 nanomboka androborobo ny fikambanana taty Madagasikara. Teo Desambra 1957 nandray ny anarana hoe Servante des Pauvres 2 Jean Delanoa ny anaran'izy ireo. Raika amin'ny 30 Oktobra 1957 ny Papa John Paul faharoa nanangana olo-masina ny mpanorona dia masombavy Jean Delanoa. Teo anelanelany taona 1957 ka hatramin'ny taona 2000 zany dia anisan'ny hoe nihery amina faritra maro tato amin'ny diocèse zareo. Dia tamin'ny septambra 2021 misy an'laisana hoe projet ravinala zay zany andraisan'ny zareo kizy tohanan'ny association mission Jean Delanoa MJD. Zay ny ankapobeny Jean Delanoa sy varaparatsika fa misy communauté maromaro zareo any ambany finandrana Ambomahazo eto Amboniadana, sady misy communauté anankiray misy ny régional eny Ambintsoa Antatamalaza ary nanomboka tamin'ny taona 2024 nanokatra ihany koa any Ambondrakitra Mahazorivo. Ny fikambanana manaraka raha taona taorin'io raika ambin'ny folo sy valonjato sy arivo efa mahaleo tena Madagasikara amin'izay raha taona nazona fahaleovantena tonga tao imady ny maserany fomasiny Vesoa avy any Ragozy tao 10 May raika ambin'ny folo sy valonjato sy arivo nahatongavana zareo. Ny olo sambatra narisy nina no nanorina ny fikambanana zany tany Sisenina misy ny Ragozy io tamin'ny 6 May 2020 sy valonjato sy arivo. Zay mahatonga ny voadiny zareo any amin'ny novisiat isaky 9 May ihany no karazana azy satria io misy ngerenany nanorenany marisy nina ny fikambanana tany Ragozy any Sisile. Ny karismany zareo Ragozy ao mady reo dia hoe mampahalala ny fitiavan'i Kristy ho an'ny olona rehetra sy ny famotrampony tsy misy fetry ary mitondra ny fon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ary mitondra ny olona rehetra ihany koa ao amin'ny fon'Andriamanitra. Dia ny spiritualité na ny fiainam-panahy zany dia hoe fitiavana sy fanonerana amin'ny fomasiny Vesoa, zany hoe manonitra satria ny olona mandratra ny fomasiny Vesoa fontana dia manao an'izay fanonerana zay zany spiritualité zareo. Inona ary ny asa andraisany antara amin'ny hoe tantaran'ny finoana sy ny fanabeazam-boko ny fisifika katolika ato amin'ny diocèse dia manao fanabeazana ihany koa zareo dia zareo zany manandeha hatrany maternelle mandrapatonga ny terminal manao catéchisme fandaniana-pinoana zareo mandray anjara manampy ny pretra amin'ny pastoral manao dispensaire misabo zany ary mikarakaraky amboky ihany koa dia misabo marary mandray ireo zokiolona indrindra ireo ataontsika hoe repitovo mare célibataire. Nisan'ny zareo tamin'ny taona 2020 dia 7 no ao mady ao enina ny vita voady farany tamin'izany araika ny 10 ireo voady avao. Fikambanana manaraka dia ny Fia de la Sagesse nahatongavana Thomas Olive tsy ho resako sony karisma fefa mitovy amin'ny teny fandriana fa hoe 7 sy 7 zareo tonga Thomas Olive nasy mon père Francesco Niki jésuita kanampy amin'ny pastoral ao dia nalefa tany zany ny Fia de la Sagesse. Dia ny ataony Thomas Olive ao dia fanabeazana dia fahampandrosoana ny tontolo ambanivohitra développement rural ary manao pastoral ihany koa maserotely ihany zareo no Thomas Olive. Ny manaraka Père Samuel Maharivo no tonga manaraka an'izay tamin'ny 13 Desambra 17 sy 20 zareo carmélite missionnaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ao amin'ny maison de la Salle teo Maharivo no tonga. Io andro 13 Desambra 17 sy 20 io dia andro nitokanana ilay maison de la Salle pepetrahana zareo dia tamin'izay fotoan'izay no tonga ihany koa ry masera izay hipetraka ao zany. Dia ny mpanonona fikambanana zareo dia ny olosambatra Maria Crucifix Christ. Dia fikambanana
sofa mifangaro document. Zareo dia mandray sy mikarakara ireo manana fahasembanana. Fa Monseigneur Gilbert Ramanatoanina zay arzedika fianarantsoa tamin'izay zany no nanorina ny trano aloha. Dia teo ihany koa Mopera Valiton izay nanorina ny akan'ny Marary io no nangataka zany hoe aleo ety Marivo no ipetrahana romancière carmélite missionnaire de Sainte Thérèse mba ho akaikin'ireo Marary. Dia ny vidin'ny trano izay ipetrahany masera eo Marivo eo zany aty avaratsy ny akany dia ny havan'ny Mopera Valiton mividy azy. Dia nanomboka tamin'ny janvier 3 ny fanorenana dia iotokanana tamin'ny 3 Desambra 3 io zany zay. Ireo manana fahasembanana handicapé moa zany no karakarain'izareo ao. Ny fikambanana manaraka dia ny Sœur de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, ny hoe maseran'ny Bon Pasteur mpiandrony tsara ao Sandrandà. Tamin'ny 2 Oktobra 1770 no nahatongavana zareo teto amin'ny diocèse. Ny mpanorona ny fikambanana zareo dia Masinazy Mahed sy Marie Euphrasie Pelletier. Tany Angiane France no niorenan'ny fikambanana tamin'ny 530. Ny karisman'ny maseran'ny mpiandrony tsara dia famindrampon'Andriamanitra manao maneho hita maso izay fitiavan'ny Kristy mpamindra fozay amin'ny hoe fandraisana fitantanana fiarovana ny olona izay hoe voaratsy ny fiainana zany, indrindra ny vehivavy, ny ankizy ary fianakaviana izay hoe misy korotana na fianakaviana misedra olana zany. Dia ny fiainam-panahy zareo moa dia le hoe Maria maintsy makalaza mandiaka fasiasana ny fiainana ny famelana ary miaina ihany koa ilay fangoranjy soa mpiandrony tsara. Ny zavatra ataony zareo dia amin'ny lafiny apôstôlaly dia zareo zany manampy ny Mopera ihany koa amin'ny pastoral. Dia miara-dalana amin'ny fikambanana masina manampy amin'ny fanomanana sakramenta, la retraite sy ny sisa. Dia mandeha manao tourner zareo mampianatra katesisy fandaniana-pinoana ary mandray ihany koa mpanao la retraite. Dia eo Sandrandà eo zareo zany manao promotion humaine ihany koa indrindra ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ambanivohitra. Dia manana dispensaire ihany koa izay efa nanomboka sokatra nanomboka tamin'ny 420 ary nanomboka ny andraikitra ny tantana sekoly nandray ny sekoly Saint Paul nanomboka tamin'ny taona 2012. Dimy ny masera eo. Andeha kely ny vato indray isika izao dia tsy mbola ny Ursuline aloha fa ry frère Capucin. Tamin'ny 420 no tonga tato amin'ny diocèse indray ny frère Capucin. Dia ny fikambanana zareo moa dia naoriny masindahy François d'Assise zany. Fa ny tena niorenan'ny ordre zany tamin'ny 1910 efa taty aorinan'ny masindahy François fa spiritualité nalaina tamin'ny François d'Assise. Dia niorina taty amin'ny 1910 nanatavan'ny Papa Clément Fafik. Ny fiainana zareo karisma dia hoe voalohany aloha dia hoe fiainam-pirahalahiana. Izay fotsiny dia efa karisma anankiray miaina toy ny pirahalahy mahita-po. Dia rehefa teo ilay fahantrana araka ny evanjely dia ny fitorian-teny ary ny fanaovana mission sy pastoral zany faefatra. Dia zareo nanakinana ny district missionnaire ny Vato Centre satria Vato io taloha dia niakina tamin'ny diocésiana natao fa rehefa tonga zareo tamin'ny 427 dia io anisany omena mba hikatroana zareo sy hitondrany zany karisman'ireo zany ho fanabeazam-po ny finoana aty amin'ny diocèse Ambositra. Dia ankoatran'ilay fitantanana ny district io zareo koa zany dia manana trano fanofanana ireo tanora Capucin ao zany zareo ireo miandriandry hoe hanao novice vena hoe postulanta ao zany postulant zareo. Dia ery ampita finanana zareo ery zareo manana toerana fanofanana ihany koa tanora fanofanana rafitra sy ny sisa hoentina manampy amin'ireo tanora reo amin'ny asa tanana moa zany zay. Fikambanana manaraka
dia ny fikambananisa dia Sacré-Cœur de Jésus tonga tany soavina zareo soavina izay any andrefa tamin'ny 13 aogositra 5 sy 7 13 août 1985 dia any amin'ny district ny soavina moa zany no nametrahana azy tamin'izay fotoan'izay nametrahana seigneur Gilbert zareo dia ny karisman zareo dia mampahafantatra ihany koa ny fitiavan'ny Kristy amin'ny fomasan'ny Jesosy azy ireo dia ny ataony zareo soavina dia hoe fampivoarana ny maha-olona amin'ny alalany fanabeazana dia ny fisaboana ny marary dia manao pastoral ihany koa zareo many tsy manana dispensaire fa dépôt de médicament zany no ataony zareo ao dia mampianatra ao amin'ny lycée Saint-Michel dia mandray anjara manampy ny pretra ny district amin'ny tournée sy ny pastoral samihafa efatra ny masera ely zay tsika vao tonga masera Ursuline ao Ivato ny masera Ursuline dia tonga tao Vato tamin'ny 20 septembre 1927 fety nateraly Masiny Marie ny olo fantatra Zéphirine Augustine zay angamba famakiana io fa mahitaliana Augustine io nanorina ny fikambanana tamin'ny Vérone any Italie ny karisman zareo dia hoe faire tout le bien possible zany hoe manao tsara rehetra arak'izay tratra izay tsara rehetra arak'izay tratra dia ataony zareo miaraka amina zotoposy mahalala sasatra ho an'ny fanabeazana ara-maolona sy maha-kristiana zareo Ursuline reto dia sady miaina ny fiainam-panahy Ignatienne any Masina Ignace de Loyola ihany koa zareo no mandray izay ampianarin'ny Masimbavy Angèle Mérici dia ny ataony ao Vato mampianatra aloha zany misy maternelle hatramin'ny 3e ao tamin'ny taona 5 mahatratra 770 isan'ny mpianatra dia zareo koa dia mandray anjara fanomanana sakramenta dia mandeha tournée any ambanivohitra ihany koa zareo miara-dalana amin'ny fikambanana masina ary sahala ataon'ny capucin hoe manofana zazalahy amin'ny rafitra dia zareo koa eriapita ambony afinany eria manofana ireo tanora zazavavy ihany koa amin'ny asa tanana sy zavatra samihafa aina ny masera Ursuline ankehitriny ao Ivato dia ny manaraka efa kelikely sisa efa manakaiky atsika ny masera Fiducœur de Marina FCM tamin'ny taona 1927 zareo no tonga tamin'ny diocèse ary ny zavatra nankinina tamin'ny zareo voalohany dia hanampy ao amin'ny sekoly normal ao amin'ny fanofanana katesista ao Montbard fikambanana moa naoriny jésuite anankiray sy hoe Pierre Joseph de Clos-Rivière sy vehivavy anankiray sy hoe Adélaïde Marie Champion de Cissé dia niorina tamin'ny 2 febroary 1970 tany Paris sy tany Saint-Malo ny fikambanan'izy ireo ary nakatoavin'ny papa tamin'ny 20 jona 1970 tamin'ny 750 zareo no tonga voalohany teto Madagasikara dia tao Antananarivo aloha izay vao niparitaka ka tonga tatia tamin'ny 86 karisman zareo FCM nareo dia hoe mba ho famantarana ny fon'Andriamanitra eo anivony izao tontolo izao ary ihany koa mba ho famantarana hita maso ilay fitiavana mpamindra fo izay afaka manova amin'ny alalan'ny fiainana masera amin'ny vavaka izay ataony sy amin'ny asa apostolika izay ataony araka ny maha hoe Pierre Joseph de Clos-Rivière jésuite dia manana fiainam-panahy Ignatienne koa zany zareo reo mivavaka mafy ary mifandray amin'ny Masiny Maria ny spiritualité zareo zany satria Masiny Maria ny modely amin'ny hoe fitiavana ny Kristy sy zao tontolo izao zay toy izao ny tantaran'ny zavatra nataony zareo FCM nareo tamin'ny fahatongavany tamin'ny 86 reo zany tonga teto Ambositra izy dia teo amin'ny katesista ihany aloha zavatra nataony tateoriana kely dia nanokatra ny ohatra hoe foyer fanantenana io zareo na hoe akany fanantenana zany karazana auberge zany fandraisana an'ireo tanora avy any ambanivohitra ny zazavavy
dia izay ny ankizy samy fatrano sisa dia mba ao masera dia mba misy discipline ao dia mba mahazo fitaizanao ireo ankizy mpianatra avy any ambanivohitra ireo. Dia amin'izao moa masera ohatra ny atokely le fandraisana klasy mandry fa mandray vahiny zareo zany izay mandalo na vahiny resaka finoana sy sisy io na reny olona avy amin'ny projet reny dia raisina masera ihany koa zany ataon'ny masera ao. Tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivanjato sy arivo zareo nanokatra ilay communauté any mito nangatany Montpera André Bolsa zareo. Montpera Bolsa moa zany raha ivona mpanorona ny voazamafa tirena haritra tao mito izy dia ireo niasatra masera FCM izay fahitany mitratrika ao ambobasy eto amin'ny fanantenana hoe andao koa any aminay mito dia eo mito eo zareo mandrakizao. Dia ataon'ny masera zany zao tsy mampianatra ny normal ntsony amin'izao fa resaka développement social no tena ataony zareo dia ady amin'ny fahatrana ary fatoany manokana ny tanora zany dia fanofanana lafiny maha-kristianina izay zany ataony zareo amin'ny pastoral izay. Ny communauté Ombovary misy masera efatra dia ny communauté Amito misy masera anakiany. Tia tamin'ny 2025 sauvegarde masera fa statistique 2025 moa no resatsika eto. Enina amby sivifolo sy sivanjato sy arivo fandrenana isika izao Antoamily Fandriana tonga atao masera Carmelite de Saint-Joseph 4 septembre enina amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Fikambanan'ny Carmelite de Saint-Joseph moa dia naorinera Marguerite Marie du Sacré-Cœur zany izay nanana ny anarana nahatovavy azy sy ny hoe leo amin'ny teny Jave tany France. Amin'ny Carmelite azy karisma dia hoe fiainam-bavaka, fiainana toy ny piraitam-po ary fiainana manao iraka, prière, vie fraternelle, vie d'apostolat. Amin'ny Carmelite azy dia spiritualité fahanginana somary mitokatokana ary vavaka mitohy. Zareo dia manao ny antsoina hoe école ménagère fanofanana mikarakara tokantrano dia mampianatra an-dakilasy, mampianatra katesisme miaraka amin'ny fikambanana masina dia mandray anjara ihany koa amin'ny pastoraly tanora. 5 zareo no ao communauté ao Fandrinao. 7 amby sivifolo sy sivanjato sy arivo tonga tao fandriana ny frère du Saint Gabriel. Taloha ela be fa ny daty tsy fantatro ny frère ny Sacré-Cœur no mitantana ny escofio fa ny frère miala tao dia tantana ny paroisse ny sekoly dia rehefa tonga zay ny frère du Saint Gabriel dia zareo zany ao. 7 amby sivifolo sy sivanjato sy arivo zareo no tonga tao fandriana dia mampianatra moa zany ataony zareo manabe tanora izay ny ataony zareo. Zareo reto dia isan'ny fianakavy amin'ny Montfortane raha dika dia sahala hoe anadahin'ny Fia de la Sagesse raha lahin'ny Montfortane fa zareo frère. Dia mitantana ny lycée Sacré-Cœur ny paroisse ny Fandriana moa zany zareo 5 frère ao ankehitriny. 7 amby sivifolo sy sivanjato sy arivo tonga tany manandriana indray ny franciscaine servante de Marie de Blois. Fizina hoe masera franciscaine zany any Vobe manandriana 7 septembre 6 amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Ny mpanorona zareo dia Marie Virginie Vazin tamin'ny 15 sy arivo ny rena amin'ny fikambanana. Ny karisma zareo masera franciscaine ao manandriana ireo dia asa maneho famoram-po sy fanabeazana ary anisan'ny mba nanana tombom-pitiavana manokana ny tanora zazavavy, ny vehivavy ary ny ankizy. Dia banjina ny Kristy mpanompo ilay manetsy tena sy mahantra ao matotiko faharoapolo dia fahavalo-roapolo hoe ny zanak'olona dia sy tonga tokoina fanompo izay zany spiritualité zareo manandrina ireo. Mandray anjara pastoral district zareo mampianatra izy ao amin'ny sekoly ao ary manao kantine ihany koa ho an'ny mpianatra mahantra. 3 masera ao araka ny statistika 5 sy 10. Dia mbola misy anankiray farany dia mikidikely ny rideau hoe talohan'ny diocèse izay miaraka amin'ny fitenen'ity zany ireo ny fikambanana tonga tamin'isika mbola diocèse ny fianaratsoa. Ny frère de la doctrine chrétienne ao Amboniagana 7 amby sivifolo sy sivanjato sy arivo koa zareo no tonga. Ny mpanorona zareo dia Montpera Eugène Mercian. Ny karisma ny fikambanan'ny doctrine zany frère de la doctrine chrétienne
fanabeazana ny tanora dia anisan'ny mba hiangaram-pitiavana manokana amin'ireo tanora izay omena fanabeazana ireo ataontsika hoe tena osa sy mahandro. Dia zareo koa manana mifandray amin'ny fiainam-panahy masinay asa ny doctrine zany. Ny activité tena nakinina tamin'izy ireo dia ny voazama. Dia zareo koa mandray anjara nefa fandaniana mpinoana katesisy any amin'ny paroasy sy fanitanana samihafa mahakasika ny finoana. Izay nahatonga ny voazama niara-dalana taminay tamin'ny école de prière mandritra fotoana maro ary mijanona tatoriana telo ny frera ao. Dia zay zany dia malaky amin'izay sisa satria somary malakala. Azafady fa voaresaka ao farao fa adino ny masera ny bon sauveur efa tonga tamin'ny 426 tany Ilaka fa atambatra fa aty amin'ny nateraka ny toakarefa izy satria manome signala masera hoe fa manino zay tsy teneniny. Dao ary roa sy roarivo tonga teto Ambositra ny masera missionnaire Notre-Dame de Fatima tamin'ny 13 octobre roa sy roarivo zareo. Dia tsy hoe tonga teto Ambositra dia teo ezaky no mipetraka fa any amin'any rano no communautaire ametrahana ny zareo, fa zareo fa any amin'any rano no teny hoe mba simba fivatana ny eto Ambositra. Tafara zany ty fa tany amin'any rano reo tonga voalohany tamin'ny 13 octobre roa sy roarivo. Opera zay Etienne tamin'izany curé nandray an'zareo tany. Fa nahatonga zareo teto Ambositra eo Ejaky, nisokafan'ny communauté eo Ejaky dia tamin'ny 12 septembre 7 sy roarivo. Panorina ny fikambanana moa dia teto Madagasikara asy lavitra fa teza Sirabe tamin'ny alalan'ny Monseigneur Jean-Marie Rakotondrasoa Eve kana Sirabe tamin'izany miaraka tamina tovovavy malagasy anankitelo. Dia ny fiainany zareo ny fampirampon'Andriamanitra sy misy fetra no karisma ny masera Fatima. Ny fiainam-panahy zareo dia marialy, izany hoe mifandray amin'ny masina Maria sy ny fitiavana azy. Dia miaina ny mysterin'ny rosaire araka ny afatry masina Maria miseho tany amin'ny Fatima. Dia ny andraikitra nandraisan'ny maseran'ny Fatima anjara biriky tamin'ny fanorenana ny finoana teto amin'ny diocèse dia nanampy ny frère ny doctrine zareo tamin'ny voazama. Dia tany amin'any rano zareo dia nanana centre de promotion féminine. Dia ankehitriny zareo mandray anjara amin'ny resaka fanabeazana zany. Dia ireo moa zany nanao kely tao maty efa tsy antsony ao amin'ny lycée Saint-Stanislas Kostka fa amin'izao izy any amin'ny sekoly Saint-Joseph any Ambodivona miarana avaratra. Dia zareo atao amin'ny paroisse cathédrale mandray anjara amin'ny katesisy fikambanana masina, manao ihany koa any amin'ny fonja indrindra amin'ny zanak'iny voafonja izy amin'ny fanomezatsoa, manao cantine dia nanao dispensaire tany amin'any rano. Zareo eto Ambositra misy masera anankidimy dia ny any amin'ny Ambodivona misy masera anankefatra. Tamin'ny taona 5 sy roarivo masera missionnaire de l'Évangile Itsakarery, fa tamin'izay mbola sœur de bon pasteur bon sauveur no anaran'izy ireo. Tamin'ny 9 septembre 5 sy roarivo no nahatongavana teo Akarery. Ny anarany ankehitriny amin'izao hoe sœur missionnaire de l'Évangile moa zany dia vokatry ny fihaonana fikambanana efatra dia tamin'ny 9 Jolay 2014 izay fiombonana fikambanana efatra zay nanome ny sœur missionnaire de l'Évangile anankiray amin'ireo efatra ireo ny bon sauveur. Karisma zareo dia fitsaboana sy famerenana indray ireo olona mijaly ara-tsaina moa zany eo karefa mitsabo an'zareo sy mamerina an'zareo indray mba afaka miaina tsara anatin'ny fiarahamonina. Ireo sahirakirana amin'ny lafiny ara-tsaina, ireo sahirakirana koa amin'ny lafiny ara-pianakaviana sy ara-piarahamonina. Eto amin'ny paroisse cathédrale zareo mandray anjara be amin'ny pastoral, mandray anjara amin'ny katesisy fandaniana mpinoana, manampy eny amin'ny fonja any mampianatra ihany koa any amin'ny lasosa, manampy zany zareo sekoly privé laïque fa hitondrany zareo ny evanjely zay. Zay ny any Akarefa misy masera anakenina dia ny any
laka misy masera anankidimy fa ny teny laka tonga tamin'ny 420 taona 20 isika zao a ny frère de la charité eny amin'ny tranon'ny fitiavana ankarefo tamin'ny 13 févroary 2000 no nitokanana nitsofandrano ny trano fitiavana eo ankarefo io ny mpanorina amin'ny fikambanana moa dia don Mario Grande ny karisma zareo mitady sy manompa ny Kristy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny Eukaristia ary ny mahantra reo zany matsino hoe toko tenin'Andriamanitra ny Eukaristia sy ny mahantra ny spiritualité ny frère de la charité dia fiainam-panahy marialy zany hoe mifototra amin'ny fanajana sy fitiavana Masiny Maria sy fakanatahaka ny fanompony Maria dia any Ankarefo zany a dia taiza ihany koa zareo a misy manana fahasembanana ao a sy misy fahasembanana ara-tsaina efatra ny frère ao a miaraka amin'ireo tanora an-dalam-pofana 7 folo taona tamin'ny taona 7 folo taona ny diocèse tamin'izay a tonga tamin'izay efa folo taona ny diocèse zay a ny masera zanaka vavin'ny eglizy tamin'ny taona 7 ny karisman'ny fikambanana zanaka vavin'ny eglizy moa dia hoe manao izay rehetra ahafahana manampy ny eglizy arakaraka ny angatahany eglizy eo atoerana zany hoe ny alalan'ny veka zany hoe misy zavatra ilananareo a inona le izy zao tonga dia mamoritra tanakanjo a masera ny zanaka vavy avy dikatiko izy zany hoe miasa zany tsy miavaka be fa zay ilainy diocèse mangataka azy dia ataony ka tamin'izay fotoana izay 7 zay a ny milanana zareo a teto Ambositra dia anampy ao amin'ny fanofanana katesisna tao Ambohibazy dia mitratroka tao zareo ampahativina kely fa ny fikambanana fikambanana gasy a ny olona dia diocèse n'Antananarivo 2009 faraka ny teny teo zareo zany nanampy tao amin'ny fanofanana katesista Ambohibazy fa mitombo indray ny filany eto amin'ny diocèse dia hoe mety very ohatra nareo koa mba anakinana ny trano fivarotam-boky katolika ny librairie dia zay no nahatonga zareo zany niampy ny andraikitra amenan'izy ireo dia ny fiadanana mbola nisy fikambanana ihany koa zany a communauté anjariale atao amin'ny diocèse distrika Mazorivo dia ny olona koa ny eny a voahaingana misy masera anankitelo eny a dia ny eto Ambositra koa anankitelo 10 sahatsika zao ny fikambanana manaraka tonga indray a dia ny sœur de Notre-Dame de la Salette any amin'ny distrika Mito zareo no na mitratroka ao amin'ny fiadiana lakamisy tanànana lakamisy 17 septambra 2010 nahatongavana maserana la Salette ao Mito fikambanana zareo moa zany a dia amina hoe Saletine zay a dia ilay Masiny Maria ny semo a tao la Salette zany a no ataontsika hoe fototra ny orenan'ny fikambanana fisoron'ny Masiny Maria tamin'ny 9 septambra 1970 ny karisman'ny zareo dia ny influencen'ny Masiny Maria tamin'ny la Salette ny hoe mihavana reo amin'Andriamanitra dia mihavana nareo dia mibebahana reo iny zany karisman'ny zareo miantso réconciliation sy conversion ary ny spiritualité na ny aim-panahy zareo a dia le hoe atao tonga nofo mihitsy zany toe-tsaina mihavana zany amin'ny namana mihavana amin'ny zava-boary mihavana amin'Andriamanitra ka ny ainany zareo an'izay dia mivavaka amin'ilay hoe sacrifice ary apostolat dia ny activité ataon'ny masera ty amin'ny diocèse Ambositra any alakamisy amin'ny fanabeazana nanakinana ny collège Saint-André zareo mandray ny tsara ihany koa amin'ny pastoraly distrika Mito amin'ny alalan'ny fanampiana mahazoky-am-panahy fikambanana masina samihafa ohatra amin'izany ny FUT ny Psevily ny Berkane tanora sy ny Scout zany nakinana amin'izareo efatra ny masera la Salette ao alakamisy araka ny fanisana 19 20 sika zao tonga ihany koa ry masera sœur du Sacré-Cœur de Jésus ao Novasoa Ankatsaka io zany faritry ny fiangonan'ny Maharivo misy an'io Ankatsaka io dia zareo efa voaresaka tany soavina teo fa ny zavatra ataony zareo zany rehefa eto Ambositra dia ao amin'ny fanabeazana zany manana an'io sekoly io collège Sacré-Cœur de Jésus Novasoa Ankatsaka
masera be dia be zareo ao araka ny statistika zany dia misy masera 1,20 dia amin'izao 2020 zao mety ny any fa tamin'ny 2025 1,20 7,20 ao andina tonga dray a fikambanana vaovao maestre pi Velerine 4,20 octobre 7,20 nahatongavana zareo izany olo-masina tonga hoe Masimbavy Rosa Velerine zany no nanorina ny fikambanana tamin'ny 3 aogositra 2020 fikambanana efa 2020 karisma zareo hoe manabe mba hamonjy ny olona éduquer pour sauver les personnes. Ny fianam-panahy iny Masera Velerine reto dia spiritualité ignatienne ihany koa fa ny ainany manokana azy dia rehefa fanetretena fahamarinana fahatsorana humilité vérité simplicité dia nanakinina ny sekoly fo masina Jesosy antena ihany koa zareo dia mampianatra zany izy ireo misy maternelle hatramin'ny 3e ao amin'ny sekoly ary 700 ny mpianatra tamin'ny 2020 manampy any fikambanana masina ary Masera mampianatra katekisisy mandeha mitournée zay zany ataony zareo ao dia misy Masera anaky-efatra 20 tonga tao Milamaina ny Masera sœur du cœur immaculé de Marie de Dicoceres Masera fomasiny Jesosy avy any Dicoceres fikambanana mahateraka teto Madagasikara koa ny azony io 20 septembre 2020 nahatongavan'izy ireo tao Milamaina fikambanana zareo moa zany dia naorina zany Monseigneur Jean Wolf zany tany Diego dia ny karisma dia miorina ny fankanatahaka ny Kristy teny tonga nofo izay na dia nanana toetra mandriamanitra azy izy dia nientana zany efirinao sinitsinina izy mba hitondra ny olona ho amin'ny fahalavorariana ilay kenoza filaitsika tomikiran'Masina Paoly amin'ny Filipianina toko faharoa iny zany zay ny fianam-panahy zareo Masera ny Sime reto dia sady marialina no salésianina ny salésianina tsy dia misy idirany Don Bosco fa izy moa François de Sales zany mahasalésianina azy ary marialina moa Masina Marie dia tamin'ny 20 zareo no niraisina teny amin'ny Milamaina tamin'ny andro ny Kimbanomopera zany zaka ny district dia 4 izy efatra taona tatiorina dia nanorina sekoly eo io izay hikatroa dia io zany notokanana 4 taona taorina nahatongavan'izy ireo Masera zany mampianatra ny tena taony ao mandeha mitorony any ambanivohitra ihany koa mamana tokantrano ary mampianatra katekisisy 4 ny Masera ao Milamaina Sime 20 tonga tany Amboniposy ny sœur de la Providence de Rouillé-sur-Loire ialany tsiny tsy haiko mamaky azy sœur de la Providence de Rouillé-sur-Loire any Amboniposy tamin'ny 20 septembre 2020 nahatongavana ny mpanorona ny fikambanana zareo dia abbé Jacques François Duzalier tany Rouillé-sur-Loire any France moa zany ny karisma zareo dia hoe fitaovana ampelantanan'Andriamanitra hisimbinana ny madinika sy ny mahantra instrument entre les mains de Dieu pour protéger les petits et les pauvres ny fiainam-panahy zareo koa dia salésianina zany hoe fiainam-panahy Masina François de Sales zany dia ny olona amin'ny mysterin'ny fahatongavana ho nofo ny Noely io zany fety masaka indrindra amin'zareo Noely ary ny fahatokisana tanteraka ny fitondran'Andriamanitra na ny providence ny zavatra ataony zareo amboniposy ao dia manao promotion féminine dia miasa ihany koa amin'ny dispensaire dia mampianatra ao amin'ny sekoly dia manao alphabétisation fampianarana mamaky teny sy manoratra dia mamankina rary dia manao pastoral enina ny Masera any Amboniposy 3 mbola any ambany andrefana any Mangataboanga religieuse de l'Assomption 10 septembre 2020 no nahatongavana zareo tany Mangataboanga mpanorona ny fikambanana dia Masimbavy Marie Eugénie de Jésus
niaina maty tamin'ny 8 nandrena fikambanana 7 ny karisma dia hoe tia sy mampahalala ny Jesosy Kristy mba hanova ny fiarahamonina araka ny evanjely amin'ny alalana fanabeazana manova. Aimer et faire connaître Jésus-Christ pour transformer la société selon l'évangile par l'éducation transformatrice. Ny spiritualité na fianam-panazy ireo dia fototra amin'ny fahatongavana nofo, fisokafana ny fifampiresahana, vavaka sy fitsaoana, adoration ary dévotion mariale. Teny fanevany zareo moa dia hoe tout est de Jésus-Christ, tout est à Jésus-Christ, tout doit être pour Jésus-Christ. Zany hoe avy amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra rehetra, any Jesosy Kristy ny zavatra rehetra, ary Jesosy Kristy no tokony hiafarany zavatra rehetrarehetra. Ny aktivité atao zareo manao pastoral zareo ary tatana sekoly dia 5 ny masera any Mangataboangy. 420 any Antsakely Sœur Providence de Miséricordia. 4 septembre 420 natongavan'io fikambanan'io ao Antsakely district Ambatomarina. Ny karisma dia hoe zanaka vavy ny famindrapon'Andriamanitra. Ny aktivité atao zareo dia mampianatra ao amin'ny collège Saint-Paul ao Antsakely. Zareo ihany koa dia misary ary mitourné any ambanivohitra 3 ny maserany. Dia 420 any dia nisy fikambanana tonga ihany koa any amin'ny district Ansoavina eny Tsararivotra, dia nisy sœur missionnaire et adoratrice de la Sainte Famille. Rehetramonina dia tena masera Sainte Famille fa sœur missionnaire et adoratrice de la Sainte Famille zany zareo. Tonga tany amin'ny district Ansoavina tamin'ny taona 420 dia tsy dia ampy loatra ny zavatra naveriny zareo mahakasika an'izy ireo fa dia zay ny anarany dia tonga Ansoavina zareo tamin'ny 2024 dia nitatana ny sekoly lycée iza moa ny Tsararivotra Tsararivotra Ansoavina. Io zany nataony zareo misy masera anankidimy. Dia neny masera manista no somary hors classe ny filaharany fa zareo koa dia tonga teto amin'ny diocèse ary efa talohan'ny taona 20 tany zareo no efa tonga teto ny filazana hoe sœur missionnaire de la Société de Marie SM zany na hoe sœur Mariste. Zareo eo ambobary somary tsy mandrefana ny fanantenanao misy an'zareo. Dia mpanorina amin'ny fikambanana dia Marie Françoise Perroton na hoe sœur Marie de Mont Carmel. Karisma zareo dia hoe missionnaire, mariste ary religieuse. Zany hoe zavatra telo missionnaire araka ny hita ao amin'ny Marka 5:15-5:20 mampianana nareo zao mitoroy ny evanjely avoary rehetra. Mariste dia araka ny amin'ny Luka 2:1-5 ary religieuse araka ny Isaia 2:9-9. Spiritualité mariale ary manaraka ny Jesosy ohatra ny nanarahany Maria any Jesosy zanany. Masera reo dia anisany manao ny hoe promotion des vocations, zany hoe mampafantatra ny ason'Andriamanitra indrindra ho an'ny tanora zany, ary tsy ho an'ny fikambanany ihany fa manao promotion des vocations zany. Dia zareo manao évangélisation, catéchèse, des travail social, fahasalamana, caritas, manampy ihany koa ireo mpifindramonina, ny voafonja, ny enfant de rue, zany hoe le ankizy mivenzivenzy mahatra reny zany, dia mampianatra ary manao promotion féminine. Dia izay azon'ireo tanterahina eto ambositra amin'ireo activité ny fikambananareo dia atao zareo. 4 ny masera ao anatin'izay. Dia zay ireo fikambanana atao hoe na tonga totakevitra taty aminay rehefa nangatahana dia hialala tsiny amin'izay mety hoe tsy voaresaka fa mbola voaresaka ihany izy amin'ny manaraka ka dia ao sy nakirano mba hanelanelana kely ny fandarantsika dia rehefa avy eo hiditra amin'ny tapany fahatelo sika dia didinika sy adikevitra sy mandray anjara indray ny mpisaino mba tsy hoe mpisaino fotsiny.
sorivo afatsika mandrefo zavatra. Tamin'ny fotoana niorenan'ny diosèse, rehetra diosèsianina niasa teto Ambositra 7 io sy hoe mopera zanaka Ambositra fa diosèsianina niasa tato Ambositra 7 7 zany 7 no diosèsianina, pretra religiozy ny maro anisan'ny asa teto nisy 7 zany hoe 5 zany mopera niasa tato Ambositra tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny taona 5 nanomboan'ny monseigneur Fidelisy mitondra ny diosèse 12 mopera diosèsianina niasa tato dia efa niena ny religiozy satria lasa 17 ilay 7 ary 7 zany pretra niasa tato tamin'ny 2005. Tamin'ny taona 5 amin'ny statistika farany ny mopera diosèsianina efa nahatratra 900. 7 dia lasa 12 2005 dia lasa 900 tamin'ny 2025 zany hoe maro dia maro zany ireo pretra izay mamasinina azo ataontsika hoe efa lasa efatra kely tamin'ny taona 5 amin'izao 5 zao. Ny pretra religiozy amin'izao eo amin'ny 10 eo no miasa efantsika eo amin'ny 900 eo zany. Dia ny zavatra hafa manaraka fampiresahako mameno azy dia hoe ny vocation pretra zany anisan'ny hoe tsikaritra tena miroborobo indrindra hatreo amin'ny nahateraka ny diosèse Ambositra mankaty. Indrindra tanatin'izay 20 taona na hiveka ny monseigneur Fidelisy izay. Ny manaraka nisan'ny religiozy rehetra amin'izao fotoana izao miasa eto amin'ny diosèse rehefa tambatra dia 5 amin'izao tsika teny izao zany religiozy rehetra 5 anatin'izay vita voaty farany sy ireo vœux temporaire. Dia nisan'ny katolika angamba ho jerevantsika kely amin'izao fotoana izao zany ny isan'ny katolika zany amin'izao dia efa mahatratra eo amin'ny efatra ketsy eo eran'ny diosèsina Ambositra fa ny mponina rehetra ato amin'ny faritra Monomania no efa mahatratra 2 tapitrisa araka ny statistika farany. Izay angamba ny fanamariana fameno ny monsieur Marcel dia menanao amin'izay ny famaraparana. Nakasitraka mopera mameno tenenana misy be dia be ihany ny zavatra voaresaka teo misy ny nampoaray dia misy ezaka ataony eo amin'ny vomenany serasera zany hanrakitra misoratra ny zavatra atao hoe misongadina toy ny tamin'ity fa mety mahatratra kokoa ny fandravonana manaovana an'izay. Ny ao amin'ny famaranana tsika zao ao amin'ny evangeliny Masinday Mark 5:20 ao amin'ny alalan'ny 10 manao hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoria ny vaovao mafaly amin'ny voary rehetra. Raha nisan'ny fikambana religiozy henitsika teo dia raha manao saritany diosèse sika dia marquesika sisika point ny diosèse ny Ambositra kely dia kely sisa ny malalaka tsisy fikambana religiozy. Mitaky zavatra amintsika zany ianareo fanasiny tany raha ny lahika indray satria zay moa nandovatsika azy teo ny famaritana ny lahika indray ty amin'ny famaranana dia hoe ina moa natao hoe lahika izay anisan'ny nanampy andimopera tany amin'ny tomboan'ny finoana. Ny atao hoe lahika dia ireo kristianina rehetra sy nandray ny sakramentany filaharana na hoe ordre sady tsy ao anatin'ny fikambanany religiozy fa kosa mandray andraikitra feno amin'ny fampiroboroboana ny finoana. Zay zany dia ny manaraka an'izay resantsika teo fa missionnaire avy any Pita no nitety any Afrika, i Azia, Amerika ary tonga taty Madagasikara.
mivadika zany zao ny mission missionnaire avy aty Ambositra avy amin'ny diocèse n'Ambositra no makany Eropa indray amin'izao. Zay ilay fivadihan'le atao hoe adidy amanandraikitra amin'ny fampiroboroboana ny finoana. Ny antony dia efa manomboka atakolana mihitsy zany amin'izao le nazaka tany am-boalohany amin'le fironan'ny olona amin'ity teknôlôjia vaovao ity. Soa ihany fitahian'ny Masinmaria natongavan'ny Radio Maria eto amin'ny diocèse, tsy hoe filohan'ny association Radio Maria no tenenako an'izany fa le teknôlôjia ny fifandraisana izay avelin'ny olona any amin'ny ady sy ny fankahalana dia novatsika atao amin'ny Radio Maria ho fitoriana ny vaovao mahafaty. Ka izany zany nanentanana antsika rehetra eto anivon'ny diocèse mba hampiasa ny teknôlôjia moderna amin'ny fampiroboroboana ny finoana amin'ity 10 taona manaraka ity. Ny télévision angamba no mety hanaraka ao satria ny KTO télévision ny any Vatican dia mitovy amin'ny ataon'ny Radio Maria koa azy manome ny olona mampandeha ny télévision, ny olona no manome hampiroboroboana ny finoana. Tahaka an'izay koa io telefona ananasika io dia tokony entantsika ny tanora ho avy n'ity diocèse ity mba hampiasany amin'ny fampielezana ny finoana ihany koa izany atao hoe teknôlôjia moderna izany. Zay zany no ezaka ataontsika mianakavy ny lahika hatramin'ny etombohan'ny nidiran'ny finoana teto dia nandray anjara tsy riaraka mihitsiny. Hita pirofo zany tamin'ny nankalazatsika mianakavy ny fahadimy taonan'ny diocèse, ny fankalazany 20 taonan'ny paroisse cathédrale. Fa zany hoe mizara roa io laika io, misy laika manao tsy hoe manao tazatavitra moa zany fa mibaby tanana, sy raha tanana moa zany milazana azy. Tonga izy mivavaka tao ny filazana ao am-piangonana amin'ny andraikitra izay atao dia lasa misy mivoaka hatrany. Fa misy kosa lahika soa ihany fa ireto lahika atao hoe feno ny fanahy masina reto maro anisa eto anivon'ny diocèse dia zay no mbola mampiroborobo sy mampiaina ny finoana katolika romanina eto anivon'ny diocèse n'Ambositra satria tena sezaka be. Namolavola olombanina ny sekoly katolika dia ry masera, ry frera ary ny sekoly paroisialy dia namolavola olombanina maro dia maro hatramina atao hoe kardinaly voalohany raha Madagasikara dia ny sekoly katolika ihany no namolavola azy. Asadino nefa fa Saint-Gilles Loasa ireo olona volavolaisika ireo dia sy mihary mbola vorary avokoa. Ka eo no ametrahana miezaka amintsika mianakavy na ny religiosy na isika lahika zany amin'ny fitondrana ny taranaka faramandimby any amin'ny lalana marina mahitsy manaraka tombosotra ny Masinmaria tamin'ny fampakaram-bady tamikana rehefa niresaka izy tamin'ny olona tamin'ny ataovy izay asainy ataonareo. Zay ngamba no ezaka ataontsika mianakavy misy hoeritreretintsika mianakavy ihany fa ny diocèse n'Ambositra mamenatra ihany tenen'izy ity dia anisan'ny faritra voan'ny tsy fanjariana ny sakafo mba tsy lazana hoe mahanitra indrindra eny Madagasikara. Izy sy ny faritra atsimo ary ny faritra atsimo atsinanana ka tokony heritreritra ihany tsika katolika romanina. Fa misy niezaka ataony any amin'ny faritra sasany toy ny fête de la charité sy nanany fa tokony hanompo tena ihany koa tsika hoe misy andraikitra tsy vitasika koa zany ao fa dia miandry antsika zany ireo taranaka faramandimby hatongava misaona tsara any amin'ny 7 taona manaraka dia mbola
ary hiroborobo ny finoana katolika romanina hatramin'ny ametrahan'ny mopère de base azy taminy amboalohany dia hiaro antsika ny anakavy izy a miaraka amin'ny masina Jacques Berthieu sy ireo sambatra maro isan-karazany izay teto amin'ity amositra ity, ireo missionnaire nanao ny ainy zavatra, ireo laïka nanao ny ainy zavatra nahatonga antsika ohatran'izao makasitraka tokoklay makatena tokoa. Fikira général fa manao ny famonkena pastoraly any distrikany Milamaina ny somatoko fa manaraka antsika amin'izao fotoana izao dia mirasoa opera tare ihany koa atoraka izany dia manao ny famonkena pastoraly amin'ny ambositra manodidina any Antsararevitra. Monseigneur moa mbola amin'ny velan'i Madagasikara araka ny vaovao dia mandroso ny fahasalamana izay tsika mivavaka mandrakariva ho tonga eto anivontsika indray amin'izany fotoana izany. Ka dia misaotra lehibe anareo rahalahy mianaka izay nanomana n'ity atotan-kevitra lehibe an'ity androany ity. Misaotra anareo ihany koa ny atokantrano any amin'ny toerana maro samihafa ny alalan'ny tambazotra izay ombolantsika eto anivon'ny Radio Maria Madagasikara. Makasitraka ny teknisianina ny radio namola vola ihany koa ny fampitana ny vatana izay tsy moramora kanefa ampitiavana no manatanterahanareo azy. Nary masera ny opera nanao ny décoration ny ombolantsika tamin'ity fotoana androany ity. Azo zana hoe sakatra am-pavarany any ary nalalana zavatra maro samihafa ny tantara. Ny olona izay tsy misy tantara na firenena tsisy tantara, fiangonana tsisy tantara na fikambanana tsisy tantara dia mitovy amin'ny olona maty ary tsy misy fotony. Izay mazavazana azy satria tsy mahalala hoe aia ny fotony, aia ny andromana, aiza tsika izao. Ka ny lafiny ara-tantara dia manamarika antsika hoe taiza moa tsika ny aika ary aiza tsika amin'izao fotoana izao. Mankalaza ny fahadimapolo amin'ny taona nahatongavan'ny finoana antsika dia araka ny voalaza ny président Marcel teo misy fampieritraretana lehibe izay nataony teo tamin'ny famarahana izany. Ohatran'izany ihany koa ny famarahana izay nentin'ny opérantsika Marcel hoe toy izao ny isa tamin'izany fotoana izany ary izao ny isa anatin'izao fotoana izao. Ahoana sy ahoana, inona no entina ho an'ny ho avy manaraka izay mandrakariva no entsika mianakavy ao anatin'izao tantara izao. Voalaza teo mahakasika ny statistika ary iombonantsika mianakavy, fantatsika mianakavy atsika izay miresaka sy miteny eto ambositra io dia apahatelo ny diocèse no aty atsika izao apahatelo. Fa ny amin'ny tokony diocèsetsika any Ambanindrefana, any amin'ny faritra ny Dongerefana dia ao Mangapapoangy, Ambodipotsy ary Mandrosomoro. Izay ho avy afaka 10 taona, afaka 20 taona, saiko afaka 50 taona, izany rehetrarehetra izany miaga antsika avokoa. Ka tsy maintsy mitoditra mandrakariva isika izay ny antony anaovana ny tantara, izay ny antony hijerena ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ahafahana mijery ny ho avy indray hoe inona ary ny ho avy inona natao. Voalaza ny président ihany koa mahakasika ny hoe tsy maintsy mivoaka isika ary mandeha iray mitory ny vaovao marifaly izay napetraka Jesoa teo anivontsika. Fantatsika ireo zava-misy iainana amin'izao tontolo izao, indrindrindra amin'ireo faritra everitsika hoe mandroso, fa hoe mandroso amin'ny fomba manakory izany fahaisoana izany. Be lehibe ny zavatra miandraitsika, maro ny zavatra tsy maintsy andraitsika. Ny vaovao mahafaly manko dia tsy vitany hoe fitoriana teny fotsiny amin'izay, fa fampivoarana ny maha-olona tanteraka vatana saina fanahy. Ka lafiny ara-tantara izay nentsika mianakavy tamin'ity androany ity dia hoentina ho maridrefy famantarana ny ezaka izay efa vita
ary miainantsika anatin'izao fotoana izao ary ihany koa ny hoavy izay eo ampelatanatsika sy miandry atsika. Manolotra ny fisaorana bedibe ao anareo fikambanana relijiosy fikambanana masera zany tena misany besaka eto saika anatonga eto aby ngano masera communauté tsy mahatonga eto eny satria zany manko tokony mifantatra ny ragus zao fa misy eo zao nareo réunion zao nareo masera ny ragus any tsy eo masera Ursuline eo ve sisy teo fa namany mandeha aloha dia namany eo dia iza koa no tsy eo akoatran'ny alavitra be moa foleo atsika ny eto zely maty zany a 20 kilometra dia tonga eto misena eto azy izy dia namonany tsay ao ny alavitra tsy mampaninina atsika fikambanany ry frère koa eo zay dia sisa moa zany efa miparitaka tsika zay tonga ao anatin'izay dia saorana satria zava-dehibe loatra ny fiombonatsika amin'ny loatra zao zava-be loatra fiarahantsika miara-mijeny ny soa ho an'ny vahoaka ary ny soa ho an'ny dioseza zay nieketsika dia izy nieketsika nanaika atsika fiasa amin'ny dioseza nanaika isika ho hiraka eto anivon'ny dioseza ka noho izany ireo drafitra anatin'ny diosezitsika dia zahantsika arak'izay mahatratra ny miara-dalana amin'ny manankareo satria ianareo no hery ianareo no toky tsika mianakavy miaraka amin'izay fianaratsika an'ity dioseza iombonantsika mianakavy ity ahafahantsika mamaritra hatrany hatrany hoe ny hoavy zay ho haintsika rehetrarehetra ka dia amin'ny anarany ray aman-drenitsika anolorana ny fisaorana feno fakasitrahana fakateremana ho antsika mianakavy toy izany ianareo mihaina ny tokantrano any toy izany ianareo miara-dalana aminay any velany Madagasikara any tao anatin'ity valakevitra izay nentina teo anivon'ny tantara nahatongavany finoana teto anivontsika izany ho voninahitra ho an'ny raika anareo raha mamoa hoe joany toko fahatiny 20 andeha ny vavahana misaotra anareo ary engany ahita hevitra mandrakariva mba ahafahantsika miroso hatrany hatrany satria raha tena azo tsara zany dia ho an'ity androany sy apistia no tena misokatra ny fankalazantsika fahatiny 20 taona an'izany atao hoe fahatongavana finoana teto anivon'ny diosezitsika zany makasitraka tomboko lafy finaritra tomboko vavy voakatra ny fotoana ny rasika teto isorona moperanona amin'izay fakasitrahanasika mianakavy izay dia hisanganasika hivavaka amarana izao fotoana izao amin'ny anaran'ilay sy ny zanaka sy ny fanahy masina fandatray fa miasana
miresadresaka tapizidinika mahakasika ny 17 taona ny nidiran'ny finoana teto amin'ny diocèse-n'Ambositra. Dia Père Tsiko Marcel sy ny tenako moa no nanao ny famelabelaran-kevitra. Ny antony nanaovana an'izy ity zany a, nanasana an'ireo reliziosy, pretra sy laïka ny jerevana indray a ny 100 taona manaraka izay somary mafimafy ihany a noho ny fivoaran'ny teknôlôjia moderna, satria ny olona dia mitodika any amin'ny teknôlôjia moderna sady manao Andriamanitra tena izy amin'izao fotoana izao a, fa tsy mijery intsony a an'Andriamanitra ao anatin'izay finoana katôlika romanina izay.